aoka hazava eo masony olona toy izany koa ny fahazavanareo mba hahitany asa soa ataonareo ka hankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Matio 5:1-10. Ampifaliana amin'ny fitiavana be dia be no hiarabanantsika any amin'ny toerana rehetra misy antsika any, ary ampombana amin'izany ihany koa ny fisaorana, ny fankatelemana anao manaraka izao fandarina izao. Ianao izay tsy manaraka fotsiny fa mizara ihany koa izao fandarina tiantsika izao, any amin'ny vazatany rehetra, any amin'ny farany lavitra indrito Madagasikara, dia fantatra fa misy lehilahy sy vehivavy manaraka izao fandarina izao. Aoka hazava isika, aoka hazava ny fahazavantsika. Ao amin'ny Matio 5:10-11, tenin'i Jesosy io, fanambaran'i Jesosy. Aoka hazava eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitana ny asa soa ataonareo ka ankalazana ny rainareo izay any an-danitra. Baiko no nomen'i Kristy antsika, baiko. Aoka hazava ianareo. Inona moa ilay fahazavana? Tsy ninona ange izany fa ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra e. Salamo 7:1-5:5. Faniliny tongotra sy fanazavana ny lalako ny teninao. Ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra dia tokony hazava eo amintsika tsirairay avy ary paritaka any amin'ireo manodidina antsika. Tsy raha malala ve fa izao tontolo izao dia ao anatin'ny aizin'ny faharatsiana, ao anatin'ny aizin'ny fahotana, ary izao tontolo izao dia miraparapa, mihazakazaka ao anaty aizin'ny fahotana. Ny tena hiveriny izao tontolo izao fa fiainana tsara indrindra dia ny filibana sy ny fiainana araka izao tontolo izao. Aizin'ny fahotana avokoa izany rehetrarehetra izany. Manajamba ny maso tsy ahita ny sitrapon'Andriamanitra, ka ianao, izaho, isika rehetra no tian'Andriamanitra ho mpitondra ny fahazavan'ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra. Aza afenina izany fahazavana izany, aza afenina ny fahamarinana, aza azonao amin'ny alalan'ny fahotana ny fahazavanao. Aza vela hamono ny fahazavana, ny zavona sy ny aretin-dratsiny izao tontolo izao. Manjavozavo noho ny fahotana izao tontolo izao. Mandidy anao Andriamanitra, mandidy Andriamanitra mba hamiratra ka hanagoropaka ny aizina rapitondra ny tena ratsy eto amin'izao tontolo izao isika. Betsaka amin'ireo olona manodidina antsika, ireo mifamezivezy amintsika eny an-tsena, no tsy mahalala izay manjoa azy ankehitriny. Mila fanazavana izy ireo, mila tara-pahazavan'ny fahamarinana izy ireo. Mangataka fanampiana avy amintsika ny Tompo, aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo. Ny ady lalina eo amin'ny fiainantsika, ireo ady mangotraka eo amin'ny fiainantsika dia izao ihany. Sao dia sanatria ka donton'ny fahotana sy ny fahamaizina ny faharatsiana koa ny fiainantsika, dia tsy afaka mandray ilay fahazavana any amin'i Jesosy Kristy isika. Ho fahazavana ho an'izao tontolo izao koa tokoa isika. Engany mba ho fahazavana mamirapiratra ho an'izao tontolo izao isika. Ary izao ny mahagaga amin'ny hazavana. Rehefa misy mazava dia misy hafanana. Rehefa misy fahazavana dia misy hafanana. Lôjika ny zavatra izany. Rehefa mafana ny fahamarinana isika, mazava ny fahamarinana, dia mafana ihany koa amin'ny fahamarinan'Andriamanitra. Ho tanteraka aminao izany, ka hanomboka mirapiratra amin'ny toerana rehetra ianao. Ndao hiara hivavaka isika. Ry Jesosy Tomponay, misaotra anao izay fa mampafantatra anay fa izahay ny tenanay no tokony ho fahazavan'ny fahamarinana. Ka hazava amin'ny tenanay izahay, hazava ao an-tokantranonay, hazava manodidina anay. Omeo hery mba handraisana ny tara-pahazavana any aminao isan'andro, ka hanaparitaka izany fahazavan'ny fahamarinana izany. Misaotra Tompo fa vonina hanampy anay mandrakariva ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no hanonako ny vavaka. Amen.